Découvrez la beauté de Madagascar avec le professionnel Madabest Diego Suarez. Rendons votre voyage agréable. Vous regardez Zaatan avec National Tourism Development. National Tourism Development pour un tourisme durable en croissance. Ny fandaharana Zaatan indray no mitsidika ny tokantranontsika mpanaraka ny televiziona malagasy. Miarahaba tompoko. Ireo toeram-pizahan-tany any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Madagasikara iny no entina amintsika atao anaty fandaharana Zahatany androany. Isan'ireny ny parc arboretum Tanjokay izay mitahiry ny 70 isanjato ny zavamaniry hita any amin'ny faritra atsimo iny. Anisan'izany ohatra ireo hazo misy tsilo toy ny fantsiolitra sy ireo hazo vaventy miaina ao anatin'ny taona maro izay ao anatin'ny fianakaviam-belona antsoina hoe Big Five. Hoentina eny amin'ny tanàna Saint-Augustin iny ihany koa tsika, tanàna izay mbola ahitana ireo vakoka mitahiry ny tantaran'ity tanàna Saint-Augustin sy ny faritra tapany atsimo ny Tuileries iny. Anisan'izany ohatra mbola ahitana ny fonja tranainy indrindra, fonja izay nitehirizina sy nanondranana andreo andevo taloha. Eo ihany koa ny fasan'ny misionera voalohany izay nanorina fiangonana FLM tany amin'ity toeran'ity izay efa tany amin'ny tapany taonjato fa 720 tany ho any. Hitantsika eo ihany koa ny karazana fasana misy any amin'ny toerana iny sy ny tranon'ny mpanjaka na ny zomba any amin'ny faritra Tuileries iny. Ho ampahafantarina ianareo atao anaty fandaharana ihany koa ny tanàna Sarodrano sy ny grotte Sarodrano fa melohan'ny hatongavana any dia tsy maintsy mandalo eo amin'ny ligne ny tropique du Capricorne. Izy ity moa mbola kely tsika tany amin'ny kilasy fahadimy tany dia nianatra an'izany atao hoe tropique du Capricorne any amin'ity toeran'ity izany ny ligne andalovan'izay tropique du Capricorne izay. Fa amin'ny site balnéaire ny faritra atsimo andrefana iny ihany koa dia hoentina atao amin'ny fandaharana ihany koa hoe inona avy ireo activité nautique afaka atao any amin'ny faritra. Anisan'izany ohatra ny observation des baleines izay mahasarika mpizahatany tokoa ary manatombo ny faritra iny satria 3 na 4 volana ao anatin'ny iray taona no mijanona sy mandalo any ny trozona na ny baleine eo ihany koa ny snorkeling. Tsy ho be resaka aminao fa andeha rehetrarehetrareo ho arahantsika atao anatin'ny fandaharana. Et justement, d'après vous, quel genre de tourisme qu'il faut faire ici à Madagascar? Écotourisme. Là, écotourisme ou tourisme vert, tourisme... Ouais. Écotourisme, je pense que c'est une très belle opportunité parce que... Ny fanazavana no samy manana ny azy fa mitovitovy amin'ny valiten'ny Camille zay ny ankamaroany rehefa anontaniana ny fizahantany tokony atao lohalarana eto Madagasikara. Tourisme vert, écotourisme. Ny fananantsika 5-20 isanjato ny zava-maniry sy zava-mananaina eto ambonin'ny tany no antony io fa tandindomindoza ny zava-boary misy eto Madagasikara ireo amin'izao fotoana izao noho ny fitombon'ny filana eo amin'ny fiainana andavanandron'olombelona sy ny fiantraikany fiovaovan'ny toetrandro. Araka ny antontanisana avoaka tamin'ny taona 724 dia 520 isanjato ny velarantany rakotr'ala tamin'ny taona 70 no sisa ahitana ala. Ho an'ny Madagasikara manokana hatramin'ny taona 70 no nisy karazana fikambanana sy tetikasa iray isam-pirenena ONG hatramin'ny vondron'olon'ny fotony nitondra fanentanana mikasika ny fiarovana ala. Araka eo antontanisa fantatro io anefa dia tsy fahombiazana no azo ilazana azy raha tarafina amin'ny tranga misy sy tsindry mahazo ny fiainan-javaboary eto Madagasikara hatramin'izao. Fatakin'ny tolotra ara-pizahantany eto hatramin'izay ny fizahana zavaboary ka miamitombo tsikelikely ny toerana voajary miaraka amin'ny karazan-javamaniry sy zava-mananaina ao aminy tahaka ny zavamaniry antsoina hoe vahon-drano hita ato amin'ny parc botanique arboretum Tanjokay aty Toliara. Aloe sozanea izy no ngeza indrindra ao anatiny espèce d'aloès endémique de Madagascar. Misy zato mahery ny karazana aloe eto Madagascar fa ny aloe sozanea mahazaka 7 mètres de hauteur. Dia izy ity espèce izay atao hoe faholany tamingana. Dia niezaka zany ny botaniste nanao conservation nitahiry ny graine dia izao hitantsika mijoro zao. Fa raha tsy izay dia fa lany tamingana izy. Any amin'ny faritra atsimo iny, tsy atsimon'ny Toliara iny zao no ahitantsika anazy. Rehefa 20 taona izy eo no mivoaka ny felany voalohany. Ary isaky ny 2 taona, tous les 2 ans. Dia jerentsika zao zay fa ela dia ela izay processus de reproduction zay
Da raha ohatra ka misy zany le mandoro tanety dia tsisy zanany maniry mijoro tieny, de zay mahatonga azy saika lany tamingana ratsy arovana. Tsy manam-pahaizana manokana na botaniste i Herman Petignon teratany Suisse nanana ny hevitra nanajary teto hatramin'ny taona 770 fa olona tia natiora 4 hectara nivelana tany voajary sy anaovana fambolen-kazo conservation et replantation ahitana karazan-java-maniry 700 no endémique aty amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Madagasikara. 700 ny zava-maniry azo atao fanafody na plante médicinale, misy karazam-borona 3-5. Matetika ny karazan-kazo azo atao fanafody izay no mahamaika amin'ny fiarovana ny ala fa ambonin'ireo ny kolontsaina teraka avy amin'ny endrika amam-bika na toetoetry ny hazo iray izay maromaro izy eto Madagasikara ka miteraka fanajana na fahatahorana ny fanimbana ala misy azy. Isan'izany ny fianakavian'ny Didier Rassé aty amin'ny faritra atsimo andrefana. Ny fantsiolitsy sy sona no tena anarana malaza alalantsika azy fa maro ny karazany. Misy 10 karazana ny Didier Rassé ireo espèce endémique ary aty atsimo andrefana ny ankabetsahany fa izy ireo misy raviny, misy tsilony ka na dia ampitovizin'ny olona amin'ny cactus sy ny raketa, tsy cactus velively ny Didier Rassé, ce sont des arbres any amin'ny 15 mètres de hauteur ny zakany. Zany hoe hazo avo. Rehefa avy ny ririnina mihintsana ny ravin'ny hazo aty amin'ny tany maina dia ny Didier Rassé koa di anisan'izany. Ka maha-spectaculaire azy aloha inona? Ireo Didier Rassé ireo na dia misy tsilo azy, misy karazana gidro mitsambikina na mianika mihinana ny raviny fa tsy maratra dia tola gaga ny rehetra. Izay ihany zao ny fanontaniana tsy voavalinay mandrakity ny androany. Maninona izy ireo tsy maratra fa de mahagaga? Ny anarany fiantsoana azy dia atao hoe arbre pieuvre, zany hoe horita zany. Isan'ny arbre pieuvre koa ny sona izay mbola ao anatin'ny fianakaviana Didier Rassé fa arbre boussole indray ny antsoina ny alodia montagnasy na ao anatin'ny fianakaviana Didier Rassé aza. Noho izy manondro mianatsy foana no mahatonga izay. Kolotsaina entin'ny karazan-kazo ity ny hoe tsy maintsy mody ety atsimo ny zanaky ny tatsimo ka antony ambolen'ny fokantandroy mahafaly ary ny vezo azy eo ankaikin'ny fasany fa andeha angatantsika amin'ny Jean Tout ny fanazavana siantifika. Any ny atsimo dia mankany mandrakariva ny lohany fa ny tena fanazavana siantifika dia hoe ny rivotra miririnina dia rivotra maina, tsy rivotra mitondra orana akory fa rivotra maina avy any atsimo dia ny partie frappen'le rivotra maina de tsy mitombo raha ampitovizina amin'le côté opposé de farany finalement de mahita ny lohantsika manondro mankany atsimo de zay no iantsoana azy hoe arbre boussole. Noho ny endriny dia antsoina hoe carotte géante ny vontaky, Pachypodium ny anaran'ny siantifikany, antsoina hoe koa pied d'éléphant. Manana karazany 4 ny faritra atsimo andrefana. Ato amin'ny arboretum antsokay dia voasokajy hazo lehibe no sady ngeza anatin'ny big 5 tahaka ny baobab, de l'onyx, moringa, juvotia, ny Pachypodium. Manomboka amin'ny adiny iray ny faharetan'ny fizahana azo atao ato amin'ny arboretum. Fizahana tsy ampy hatetezana ny karazan-java-maniry 700 misy ato fa azo hitarina arakaraka ny fizahana tinkatao. Mandalo ato ny mpikaroka, mpianatra, 3,000 isan-taona ny mpizahatany. 5,000 sy 1 alina ariary isan'olona ny sara-pidirana miaraka amin'ny fitarian-dy ho an'ny teratany rehetra. Tsy aplaty be ohatran'ny fa somary manotendance conique. Conique, karaha tonga de boula be. Tonga soa eto amin'ny aire protégée tsinjorika Laurier. Ity moa zany anatin'ny la grotte Sardrano izay anatin'ny aire protégée tsinjorika lasa ohatran'ny hoe mitsinjo mahatazana le rika zany dia avy any Andatabo izy io ka mifarana any Lakato na grotte Sarodrano mbola ato anatin'ny faritra arovana tsinjoriaky no misy azy, toerana lasa fitaovana entina irovana ny fanimbana ala no sady anomezana lanja ny kolotsaina amin'ity faritra ity. Ity koa zany eto Sarodrano tsika zao hijery an'le la grotte Sarodrano izay anatin'le aire protégée tsinjoriaka. Ty la grotte ty koa miavaka satria eto akaikin'ny ranomasina izy tsy ohatran'ny la grotte rehetrarehetra fahita. Fahatrarova tsinjorika dia ahitana an'ireo vondron'olona
zay hoe association le olona zany zay mampiasa an'ity ala ty zany. De zay association Tamia zay zany karazana association na fokon'olona de io zany no nitohanan'ny GZ sy nitohanan'ny WWF mba hahafahan'jareo mampihena kokoa le fanimbanan'le ala. Satria io ala io zany tsy voatery hoe hanovana charbon na hanovana hazo ihany no hitadiavana azy fa misy fomba hafa koa ahafahana mi-exploiter le ala na mivarotra an'le ala de nizaha tany zany na le tourisme. De am'ty la grotte ty zany de rehefa tsika midinao afaka midinao fa tsy mitondra kapa, miala kiraro. Okay. De izy io afaky lomanosana, afaky androna. De le ranomasina sa ranomamy? Izy io rano mamy miharo amin'ny ranomasina fa saingy ny rano ato mamy de ny rano ato masina. Efa jerenareo fa tena hoe mare haute io zany de feno atraty le rano de feno atram'ty koa ny ato fa ny ato mamy foana, ny ato masira. Okay, afaka midina antsika de mijery. Io rano io zany laliny izy io eo amin'ny efa 4 mètres eo zany halalikin'izy io. Izy io tazana ohatran'io zao 4 mètres ny farany lalina ery anivo ery zany. De mampiavaka azy koa reo trondro, tena reo trondro hita be mihitsy izy. Azo lomanosana, azo androna. Ny zavatra tsy azo atao ato de ny manao maloto aloha tsy azo atao ato satria toerana azo heverin'ny fokon'olona fa masina izy ty zany. Fanamasinana eto zany mizara roa zany amin'ny kapobeny. Misy aloha voalohany fangatahana de misy fanatitra amin'ny faharoa. Le fangatahana aloha voalohany misy karazan'olona zany tonga eto te hangataka hazo zanaka izy de miteny eto amin'ty la grotte masina ty zany izy hoe za raha mba omenao zanaka de hitondrako akoho anao na hitondrako tantely anao de mangataka amin'ny alalan'ny toka. De rehefa amin'ny alalan'ny tsinjorika iny surtout mbana ambony mbao zany misy fotoana antsika mahita akoho mandehandeha, akoho mainty de reny tsy manan-tompo reny fa ny akoho nangatahan'olona sy fanatitra tato de alefany mirenireny ihany de lasa miaina amin'ny nature any zany. Tsy vonoina ato le izy fa alefany de mandehandeha any zany. De rehefa any le fotoana azony le zavatra iny de miverina eto izy mitondra le zavatra nampanantenainy any le fanahy zay mipetraka eto, heverina fa mipetraka eto. Zay le mahatonga an'le eto izy amin'izay fotoana zay manao fanatitra karazana hoe fisaorana zany. Misy toerana manokana zegny ateran-dreo fanatitra io sa? Misy toerana manokana izy tandrefana aby ary. Ty la grotte ty koa zany anisan'ny mampiavaka azy, ty la grotte ny Sardane ty de misy connexion amin'ny la grotte zay avy any Tsimanapetritra zany, Tsimanapetritra. De ny porofon'izay zany nisy chercheur américain anankiray zay nanao recherche tany Tsimanapetritra tany amin'ny 2008. De izy io zany rehefa tany Tsimanapetritra izy nanao recherche de misy karazana loko bleu, couleur loko bleu zany nasindraky ny tany amin'ny la grotte ny Tsimanapetritra de tonga taty le couleur le rano taty lasa tonga taty le couleur bleu. De tam'izay fotoana zay zany nahafahana niteny fa hoe ity la grotte eto Sardane ty de misy connexion any amin'ny la grotte any Tsimanapetritra sy any Saint-Augustin. Kilomètre miala eto? Io Saint-Augustin akaiky kely eto juste laha misy izy io zany eo amin'ny 7 kilomètres miala aneto fa ny any Tsimanapetritra any ho any amin'ny maherihery ny 7 kilomètre miala aneto zany izany la grotte zany zay misy connexion amin'ty la grotte anankiray ty eto zay. Tonga soa aby antsika mpanenty zaha tany hanenty grotte, hitsidiky grotte de Sarondrano zao aty Toliary. 9 kilometatra miala ny tapo-tanàny Toliary no misy an'ny grotte Sarondrano, toeram-pizahantany tantanin'ny fikambanana Tamia, vondron'olona ifotony hatramin'ny taona 2022. 5,000 ariary isan'olona ny sara-pidirana ho an'ny teratany vahiny, 10,000 ariary ny teratany malagasy. 70 kilometatra miala eto no misy ny Lakato na grotte ny Tsimanapetrotsy. 7 kilometatra miala eto ny Anatsona, toerana hotsiditsika miaraka amin'ny Adexis Ferlin. Fa mialohan'izay andeha ho fantaritsika vetivety ny nahatonga ny Anatsona ho lasa Saint-Augustin. Tena marina ty tanàna ty tsy Saint-Augustin ny anaran'ity fa i Anatsona. I Anatsona moa zany le be sono. Sono moa toy le Diderase ozy ny vazaha le misy tsilo be rena feno an'izay ty tanàna ty taloha
na fatiky olo tsy nifilazana azy zaho mbola zazakely teto mbola ankizy teto tsisy handalovana mihitsy tsy mahazo milalao mbaravaratsy ao zay fa feno an'io le tany amizao moa tsy misy nanindray ary eto tsy mahita tsony aho fa zay natonga le anarana hoe Anantsony tamin'ny andro faharoaza nanino Saint Augustin tampoka teo maro milaza hoe nisan'ny zany Augustin zany hono missionnaire teto de maty teto de fa tsy zay le izy fa ny tena natonga azy tamin'ny nahitany vazaha hollandais le pirate io fa tonga teto de jerena ny calendrier grégorienne le jour du Saint Augustin nahitany zareo an'ity baie de Saint Augustin ity de napetany teo le anarana ohatra ny rehetrarehetra zay eran-tany moa misy an'izany hoe Saint Luce Saint zao de noho izay efa nisy olombelo eto mazava azy fa nahitany vazaha azy nametrahana azy Saint Augustin de voarakitra amin'ny boky moa hatramintsika amin'ny teny zao ny commune eto amin'io de commune Saint Augustin fa ny fokotany zay eto aminay ety no atao fokotany Anantsony. 3 arivo ny isan'ny mponina eto Saint Augustin fanjonoana no asa fivelomany 7 isanjaton'io. Nambarany Raniaina Jean-Claude fa ny fizahantany ara-kolontsaina na tourisme culturel no tokony hovizina eto Anantsony ho entina hitazomana ny fomba mampanao izay tena manandanja amin'ny fiarahamonina eto Mandrakankehitrio. Izay ny filazan'ny filohan'ny fokontany fa rehefa nentiny Adexis Ferlin dia nifonja tamin'ny andron'ny fanjanahantany no nanomboana ny fizahana. Alohan'ny anjanan'le olo makany ivelany zany dia atsero gardena toa dia efa avy eo zay ahonjana. De noho tsy fiampian'ny école eto Madagasikara zany de misy 3 tao navadiky école zany ty salle ty satria tsy ampy le salle de classe. Misy olo avy any ampovoan-tany manaka fianaran-tsoa baka amin'ny sisiny Tamatavy reny entina ty satria iara-mahalala fa eto Saint Augustin zany lalitra zany le rano eto satria misy an'ny fleuve iny mijotso eto. Misy karazana be zany, karazana be bevata zany de na sambo ngeza zany mety tafiditra eto. Zany épaisseur ny 90 cm. De noho ny zany navadiky école nahatonga azy misy lavadavaka maromaro fa taloha tena tsy ny maro zany le lavaka manao ty fa tena kely. Fonja no nampiasan'ny mpanjanatany frantsay azy ity tany amin'ny taonjato 19 fa lasa trano mpianarana ho an'ny ankizy eto Saint Augustin nanomboka tamin'ny 5 arivo. Mifanila toerana amin'ny eto ny trano mpiangonana Luterana niorina voalohany taty amin'ny faritra Atsimo andrefana raha tany Betafy ny voalohany teto Madagasikara. Zao hitantsika zao zany église protestante zay niforona tamin'ny 1888 noho ny hoe fitongavany rangahy manara Augustin. Io Augustin zany portugais io tonga teto izy de nampiofana olobe taloha mba olo kristianina. De nisy natao hoe rangahy manara Jahonesa zay, io zany olobe voalohany nofaniny de ireo olo zany foko tsivoky. Ity église ty première église anatin'ny région Atsimo andrefana. Io zany voalohany. De faharoa any Betioky, fahatelo any Morombe. Michael Andreas, missionnaire norvégiana no nanamboatra sy nanao ny tao-trano tsy lavitra eto ny fasany sy ny fianakaviany miaraka amin'ny pastora hafa. Ty zany amin'ity toerana misy an'izao rehetrarehetra zao ny fasana norvégien sady le pasteur teo nifandimby aby zany anatin'ny raha ty. De ty zany le ato zany fasany Michael Andreas zay nanorina io église io. De ao ny zanany, ao ny vadiny. Nils Andreas zany ny anaran'ny norvégien io de Andreas ny anaran'ny vadiny. De Nils Herman no anaran'ny zanany. De maro zany io fasana io fa totona ity fasika ity de zay zany mahatonga azy tsy hitana io. Raha mitazana tsara sika dia tsy misy afantarana an'ity toeran'ity ho fasana noho ny fitombon'ny fasika eto an-tampon-tanàna Anantsony isaky ny aorian'ny fotoam-pahavaratra. Soa fa tafiditra anatin'ny tetikasa fampivoarana fizahantany GIZ aty Saint Augustin ny amefena sy aniliana ny fasika manototra ny fasana rehetra eto. Marina fa ny fokovezo monina manodidina ny Anantsony tsy fotiariva, tsy voky, tsy manaboba, te magnotsiky, te timbola, te moita dia tsy mandevina amin'ny toerana iva fa eny an-tapokavoany. Toerana fitsidiana koa rehefa eto Saint Augustin ny lapan'ny mpanjaka nomena fahifanana nanapaka teto tamin'ny taona 2,900. Tsy Tampihy, tsy Aniria, Belampy, Revina, tsy Manjaria hatramin'ny taranaka Boitaky mandimby ny fanjakana amin'izao fotoana izao.
isaky ny folo taona ny jinina fitampo afanao eto tamin'ny 1912 ny andiany farany. Olomanga ny tanàna eny Antsony ka tsy maintsy asehon'ny mpitsidika mandalo ny tsangam-baton'ny kolonel Fiakara Jean Ferlin. 5 isam-bolana eo ny mpizahatany vahiny tonga eto Saint-Augustin manao izay olika na circuit natao teo izay amin'ny sarany iray alina ariary isan'olona. Azo atao aty amin'ny farin-dranomasin'ny Saint-Augustin koa ny fizahana baleine bosse ho alohatriny hoy ny fomba fiteny ara-pizahantany. Tsy mandeha lavitra fa 10 minitra miala ny sisitany dia efa afaka mahita trozona. Iraisam-pirenena ny fitsipika amin'ny fehiny fizahana biby na trozona tahaka ny baleine bosse milanja hatramin'ny 520 taona ny ety an-dranomasina ho an'ny mpizahatany. Ohatra amin'izany ny tsy fahazona mikasika azy, milomano eo ankaikiny, indrindra ny manome sakafo. Iraisana ny fitsipika fa arakaraky ny fivezivezen'ny fitaovana amin'ny tabataba na misy motera matetika amin'ny toerana ahitana mammifères marins no ameran'ny firenena iray an'io fitsipika iraisam-pirenena io. Any Queensland, Australie ohatra, tsy maintsy 500 metatra ny elanelana tsy maintsy hajaina rehefa hijery any Migaloo na garçon blanc, baleine bosse iray manana loko miavaka amin'ny ankamaroany baleine bosse. Dia ilay baleine hitantsika teo zao karazana espèce na baleine bosse izy iny. Izay maromaro niaraka teo izay hitantsika souffle iny izy io zao. Iny izy io zao efa aty aloha mandeha miadana. Eto Madagasikara, 100 metatra ny elanelana raha hijery trozona na baleine bosse iray tsy mihoatra ny adiny iray ny faharetan'ny fizahana. 50 metatra raha baleine bosse mihoatra ny 4 ary mandritra ny 30 minitra ny faharetan'ny fizahana. Ary loza ho an'ny mpijery no antony io ny sady isorohana fahasorenana ho an'ny biby izay mety hisy fiantraikany amin'ny fahasalamany na hitera-doza ho an'ny mpijery. Izy io zany ny fomba fiainany mifindrafindra monina foana. Aty amin'ny zone intertropicale izy rehefa hiteraka sy rehefa hanao accouplement entre ny tropique du Capricorne sy tropique du Cancer zany. Satria ny ranomasina aty mafana sady koa manko ny ranomasina aty tsy dia manonja loatra, moins dangereux ho an'ilay zanakin'ilay baleine. Ny biby mampinondra rehetra rehefa hiteraka dia mitady hafanana ohatrany hoe fanaina ohatrany atao jabely reny dia hiteraka fotsiny na tongavana aty sy hanao accouplement. Fa rehefa izy any amin'ny pôle na any Antarctique izy no misakafo, mijanona any Katoa izy, any foana izy misakafo, tsy miato isan'andro mandritra ny efa-bolana. Dia rehefa hainy fa hoe vanim-potoanany hanaovany reproduction aty amin'ny zone intertropicale dia ohatran'izany ny aty amin'ny tropique du Capricorne aty Madagasikara zany dia tonga aty izy zany hoe mandeha makany eo raha malaky indrindra izy eo amin'ny 45 jours ny durée de vitesse naviany ny alainy aty dia ny retourny koa ohatran'izay fa izy mijanona eto à peu près 4 mois zany la moyenne dia mijanona any amin'ny pôle nord izy 4 mois koa dia zany hoe zany eo amin'ny 2 mois raha hely indrindra ny voyage nalainy 2 mois ny retourny aty zany dia feno efa-bolana zany lanina amin'ny voyage foana dia efa-bolana ijanona aty amin'ny zone intertropicale amin'ny accouplement sy reproduction dia efa-bolany any amin'ny pôle isakafoanany sy hinanany foana zany any dia feno le 12 mois zany zay 12 mois de l'année zay cycle de vie ohatran'izay foana. Tombony ho an'izay mahita fahafinaretana amin'ny filalaovana ranomasina aty amin'ny faritra atsimo andrefana Madagasikara ny fisian'ny barrière de corail na vatohara mihodidina ny Toliara midadasika hatramin'ny 500 sy 300 kilometatra. Vatohara manana hatevina ray hatramin'ny 10 kilometatra. Ka raha filomanosana sy fizahana hakantony loko isan-karazany miaraka amin'ny trondro fahita amin'ny corail ao ambany ranomasina no hatao dia anaram-po ianao aty Toliara. Any ivelan'ny récif corallien mijery baleine ato anatiny afaka milomano na manao snorkeling. Misy karazana étoile de mer, coquillage, des récifs coralliens kelikely ao. Tsara be fa mba milomano manety. Miamby anao izy ao. Mangatsika? Antonontonony ihany. Moyenne 25 degrés zao. Tanàny Panjony na village des pêcheurs tahaka ny Saint-Augustin ny tanàny Sarodrano misy mponina 500 vezony ankamaroany. Inona no tena
tsy maintsy tondrana touriste ato mba hoe mba mampahafantatra an'le hoe anaran'le tanàna hoe Sarojano dia ity zao manake ty aloha ty dia fahitana hoe vovo fa ny rano tsy dia mamy tsara hoe azo sotroina fa rano natao hisasana dia tsy maintsy mitraverse en pirogue zany ny olona eto mandeha maka rano sotroina. masira sa masy izy aloha tsy rano maso faible azo afina rehefa tsisy rano tsy haiko tenenako gonany le marano gony rano fa dia misy masimasiny kelikely amin'ny farany. somary nosy ny toerana fitaovam-pitaterana ranomasina sisa ahafahana mifamezivezy eto amin'ny fotoam-pahavaratra misy sekoly toeram-pitsaboana trano fandraisam-bahiny ary fiangonana. fialan-tsasatra kelin'ny ekipa iny fitsidiana ny tanàny Sarondrano iny fa nandray vedety indray avy eo nanao ny alahonko ny antoko manamorona ny lalan'ny Saint-Augustin ifanena amin'ny karazam-borona tia moron-drano ato anatin'ny faritra arovana Tsinjoriaky no andalovana amin'ity toerana ity. Misy fiakely trondrokely zay koa zay tanaty mangrove ato hoe manana poumon mitovy amin'le tenenitsika mitovy amin'iny baleine ireny avao hoe afaka miaina na hoe ivelan'ny rano zany na tsy ao anaty rano dia afaka miaina. Ino anaran'le trondro? Tsabibika. Manamarika ny fandalovana aty amin'ny faritra Saint-Augustin ny fialana sasatra maka sary eto amin'ntsipika marin-drano manaraka ny tropique de Capricorne sy tropique de Cancer. Atsika tsy tsara nahita zay tsy mbola nahita tropique Capricorne zay eto ny ligne médiane misy azy hitantsika ambany ato ny coordonnées géographiques ny tracé d'est en ouest zany dia ambadika aty Capricorne aty tropique de Cancer. Mitodika any amin'ny tropique de Cancer zany Laurier ary tazana tsara ave tokoa ny tendrombohitran-databo. Efa amanalinaly ny sary eto amin'ny tropique de Capricorne miparitaka any amin'ny tambajotran'ny Tserasera hatramin'ny nanaovany G izay ity fotodrafitrasy ity. Sary azo lazaina fa manaitra sy misarika ny olona hitsidika ny faritra manodidina Saint-Augustin aty Toliary. Mbola hijanona any amin'iny tapany atsimo nosiny any tsika fandarana manaraka fa toerana hafa sy aktivité hafa indray no hoentinay aminareo amin'izay fotoan'izay fa ho amin'ny androany aloha dia tapitra eto fandarantsika hisaorana ianao tany tokantrano tany niaraka taminay hatramin'ny farany hisaorana ihany koa ny ekipa rehetra teto amin'ny televiziona malagasy ny mpiara-miasa tsy adino anisan'izany no ofisy-paritry ny fizahantany any Toliara, National Tourisme Development na ny NTDSA, ny Association des Tour Opérateurs Professionnels na ny TOP, eo ihany koa ny Association des Guides Toliara Tsimororo Guide and Translators, izy moa no mandika amin'ny teny anglisy ny fandarantsika any amin'ny YouTube. Tsy adino ihany koa no misaotra ny Aniko Beauté Tsakaviro manao tarisy ny voloko ary ny boutique Majesty ery Ambatonakanga Papikanjo. Dia mametraka ny mandrapitafa ho amintsika mpanaraka amin'ny fandarana zahatany indray ho amin'ny fandarana manaraka. Veloma tompoko. Vous avez regardé Zahatan avec National Tourism Development. National Tourism Development pour un tourisme durable en croissance. Découvrez la beauté de Madagascar avec le professionnel Madabest Diego Suarez à Fakamba Fanarchantianao.